Ny vehivavy tena konjana de izay mbola manao RS samy lehilahy efa manambady vita soratra sy mariazy. De zao ny amolan'ny zanakareo vavy zao. Rehefa tsy mahafapo azy le vadiny any an-tranony any de omeko fahafinaretana arak'izay tiany sy tadiaviny fa le tompom-bady tena kondrana tsy mba mampirevo ny vadiny de eo mbola ampiana mivanitika ihany hihihi. Aiza am'zany? Aiza nareo ray aman-dreny am'izao? Hitanareo am'izay hoe ho an'ny lehilahy zany aloha. Ilisany de mailaka be mihitsy lisany le manaratsy vehivavy. Indiza naveriko ndray ny publication makasika am'le bonga. Tsy mazaka ndray rehefa atao mailaka ery rehefa mitandrozaka le non'ny vehivavy de tele tsy mahakarakara vatany kialany iny tena mitarozaka be ohatran'ny sosiety reny le izy tena tsy mampitahinana mihitsy le izy fa taritina ohatran'izao. Ilay vehivavy matony tarozaka le nono ho an'ny vehivavy virginy ihany no manana ilay nono mizihatra somary mafimafy zay ihany. Fa rehefa vaky vody ny vehivavy de miala ilay ohatran'ny atody ilay ohatran'ny misy karazana ohatran'ny atody na ovy zay ao anatin'ny nono vehivavy virginy. De rehefa vaky vody vehivavy tsy virginy tsona de miala izay de lasa malodaloda ilay nono vehivavy avy eo. Noho izany zany tsy misy tokony makarary andohany ela hoe tarozaka le nono. Ilay zazakely mitarika an'iny nono io vao nanao le publication tany aloha tany zany hoe ohatr'izao fitarita le zazakely ohatran'ireny mitarika hena be reny. De nefa eo moa zany maman zany ka hoe mila mampinono maman de tsy maintsy omena anazy eo le izy na tiana na tsy tiana zay hinanana azy eo. De io ela fa marary andoha de eo ela marary andoha tena jere tsy mahavoatena le vehivavy jere tsy jere le izy lasa vonganofo be. Mbola tsy nisy zany hoe mampiakatra nono zany mihitsy hoe nisy olona na vita napakatra ny nonony tonga de mizihatra ambony be ohatr'izao de tonga de mahitsy be ohatr'izao. Mbola tsy nisy zany bizy afaka mijoro vavolombelona eto zay mahita ilay torohevitra. Mbola tsisy zany. Jereo ny lamaodiny zareo any an-dafy, ry Kim Kardashian, ry Kylie Jenner, ireo mpilalao film rehetrarehetra fihinana atao silicone nge io ataony io le fake daholo nge io ataony io ampiana le karazana silicone le plastika iny ao de iny mody hoe adondadonda etsiketsika eto hoe zany ny anay zany nono. Ka izy tsy na manambolako mavita mandany vola $5,000 ao anatin'ny opération anankiray ka ianao gasy aty ve mihavita zany raha manambola moa zany ianao afaka manao. Ho an'ny lehilahy malagasy zany raha manana vady elahy tsy tiany elahy le vody lay vody na inono madama le hoe mitarozaka hoe ohatran'izay azaka tiany izy ajanona izy virginy de mba milendalenda fotsiny elahy rehefa matory de mba mifanorokoroka kely eo de zay mizihatra tsara foana. Ary zay koa atoroko ho an'ny tovovavy virginy aza vela ho an'ny lehilahy le izy de apetrao foana ny condition ndrike lasa ozy le rony hoe vehivavy adala afaka ahodina fotsiny afaka andaingana kely fotsiny le vehivavy de io fa manaraka zany fitsaran'ny lehilahy indri rehefa vaky vody de vehivavy adala nefa indri vokatry ny fitiavandri nampatonga andri nanome lehilahy afaka ho an'ny lehilahy. Ho andri zany apetrao anaty condition koa zay raha mbola virginy ndri za mbola virginy ity nonoko ty tsy maintsy tarozaka ito rehefa milelitsika de ahoana tianao ve le nono. Raha ohatra ianao ka hanaratsy anonoko na tsy tia anonoko ianao de tonga de teneny de zao ando vola ve ianao amin'ny resaka plastique soudry satria zay zao ny lamody. Api tonga de api condition ohatran'izany rehefa miditra izy de miditra rehefa tsy sa izy de misaraka koa zany fa nga ifanerena ny fiainana. Fa tsy de ok eny fa tany zao efa hita fa manambany manaratsy mamotika manandefy mbola ekena ihany ka ao ndry zakao koa indri zany. Ny lehilahy de tsy tia vehivavy hitanareo le fitiavatsika niza manao an'izay rehefa hitan'le olo tianao ianao fa tena tia be zay de lasa miena ny fitiavana ka tsy de tsara zany lay misolelaka matetika le olona tsy tianao indrindra no tena tianao le olona mankahalanao zany ohatra hoe tena kotiko rangary siprio tena tsy mety zaka mihitsy tena reveko be iny zay le rehetrarehetra mibandy de ho an'le vehivavy ndray am'izao rehefa le kotina tena misy bandy tena tiako be bokosy be le bandy le mohaka le tsaka anazy vady mihitsy
lay bandy sady maniratsira sady manambany le prevy be iny mba mahafatifaty ale vehivavy nefa efa hitandry zao fa bandy atao ohatra hoe manambady hoe bandy ohatra hoe manambola izy de hitandry zay mampirafy mbola isisi andry any nefa hitandry hoe tena bandy tsy akavaty satria zao ny ditrany iovy izy e tsy maintsy iova foana izy e iovy izy sato za miala mahazatra zany ozy le fitenenana ary isika zany raha ohatra ka hoe te raha ohatra sika ka te hahalala ny toetran'olona anankiray de any am'lay mpisipa ihany tsika no mahalala ny toetrany ka zay coucou tsara be le paozy ianao hoe raha tonga tsisy anina misy fa tena hoe lafatra tsy misy olona tonga lafatra zany ohatry zareo eto ambonin'ny tany olona manan-kilemany daholo isika rehetrarehetra tsy misy olona tonga lafatra zany eto ambonin'ny tany efa nazako mitatataty eto aminareo ty manana kilemako ihany koa za fa za tsy hoe tonga lafatra za aloha tsy miteny an'izany ato zao maro ny ray aman-dreny matetika tezitra aminako ny ray aman-dreny efa somary nahazo azo taona zany io e tezitra daholo ny ray aman-dreny efa nahazo azo taona fa le kialako opposé mampianadratsy ny zanany hono vao omaly aiza le publication nkialany iny ato jerentsika ny publication zao ny vavan'ny tovavy miaraka amin'ny papasosy de opposé ndray mahazo tsiny hoe mampianatra olona zay nge ny ray aman-dreny le zanany ao anaty lavatranony ao tsy hitany fa le olona ty anaty Facebook tsy fatany aty ino mampirangalitika anazy de zay tsy azoko hoe inona le olona ny ray aman-dreny coucou Ferdinand ato ndray tsika inona le tsy mampatonga vehivavy rehefa manao perso tena mbola tsy tonga mihitsy coucou David ato ndray tsika tafakely ny libido za zao nanazava teo mahakasika le hoe libido mila mianatra isika ho an'ny vehivavy vao teo ako nanoranareo vida le karazana lela indry aleondry vida lay lela satria ity zany tsy mahataitra andry zany ilay le hoe tsy mahataitra andry le hoe ndry kitika ny vatandry fa mandandry vida lay lela natoroko teo ato amin'ny ho apetrako aminareo eto ny page ilay mivarotra kilalao de mividy ihany ianareo ho andry zany te hanatra libido mila mianatra libido ndrika lapiso kely manao kotrana kegel le toeraka ohatry nataoko na koa le kotrana kegel efa nataoko farany ambony page ao le izy de mila mividy le karazana kilalao ndry hiezaka ikitikity andry ny vatandry rehetrarehetra na ny tare na ny tenda na ny nono na ny valahana na ny kibo na ny fe zay vatandry rehetrarehetra amin'izay fotoan'izay ndry de aveo lasa eo amin'izay le fetanana de rehefa miaraka amindramosendry de taritindry amin'izay ramose hoe eto le mahafinaritra ana le tamindry le nianatra libido hoe ohatrany kitiako tsara be mihitsy le nonoko io de ohatra mahafinaritra be le izy de aleo fa ho atoroko amin'izay ramose fa eto le asaina kitiany de mila mankafy an'izay koa ndry hoe rehefa ikitika lay nono ndry ramose de tsy eo ndry lozandry mivanaka fotsiny hoe mety ave zany sa tsy mety fa mba arao le izy mikitika izy zao de mankafy tsara ndry mety be zany makafiziko be zany ataovy tsaratsara ataovy moramora de lasa mifanentana mifandray ohatran'izay le anareo anankiroa de tsara le izy aveo ity le publication ny namana atao anatin'ny le antenne direct ny tsy zakan'ny olona ka ny malagasy nge tsika moa zany hoe voazanaka hatram'izao hoe zany tsika mbola voazanaka tsy hay mihitsy ity zao le publication le vohitako androany de tsy hay hoe le ray aman-dreny ve zany tsy mahay mitaiza zaza sa ilay zanaka no soavaly tapako fe raha zana tovavy efatra ambin'ny folo taona raha mbola latsaka ny 20 taona zany de mbola tsy reraka ako manory fa ireo mbola zaza tsy saina enao ray aman-dreny no miezaka mila manoro zanakao ny lalana tokony ataony le tengasy lely fory lataka tsy zakany sofin'olombelona fa inona ndray zany no tenenina olona malagasy nanaovana le publication fa tsy hoe olona vazaha de manjary lasa ohatry ny hoe hafahafa le izy ka tsika moa zany le hoe zanatany frantsay zany tsika de hatram'izao hoe zany tsika mbola zanatany frantsay ihany zay zany le atsika amin'izao fotoana tsy mijery télé siphone tsy mety rehefa manao azy aky tokony mijery télé siphone ka hitanareo ty zao le publication lay namatsika tato avatoko indray zao ny caméra de aveo indray dirana angano indray ito rehefa aveo reraka be koa le telefônina nay ranga kitikitiana lava eo hitanareo io
ny vehivavy tena konjana de izay mbola manao rs samy lehilahy efa manambady vita soratra somary azy de zao ny amolan'ny zanakareo vavy zao rehefa tsy mahafapo azy le vadiny any an-tranony any de omeko fahafinaretana arak'izay tiany sy tadiaviny fa le tompom-bady tena kondrana tsy mba mampirevo ny vadiny de eo mbola ampina amin'ny vanitika ihany hihihi aiza am'izany aiza nareo ray aman-dreny am'izao ahoana nareo ray aman-dreny am'izao faly ve nareo ray aman-dreny hoe zanakareo vavy manao an'izao publication zao a manoratra commentaire ohatran'izany de lazay fa composé koa ny nanora anazy nanoro koa composé ndana enjeo le vadin'olona nisy vidéo ny composé nanoro ve tato hoe ndana enjeo daholo ny vadin'olona fa milay be le miaraka amin'ny vadin'olona mbola tsisy zany na iray aza tato fa zay no mandreraka am'ilay ray aman-dreny hoe ilay ato anaty Facebook makarary andoha le ray aman-dreny fa le zanany ao anaty lavatrano le manenjika papasosy miaraka ny bandy tsaka vady anazy miaraka am'revy sy mitondra mamaky ny vody misy anazy reny tsy teneniny reny fa le ato anaty Facebook indray no ilany vaniny ka zay ho an'ny ray aman-dreny zany tsy mila be menimenina mihitsy fa raha ohatra ka hoe ho anao ray aman-dreny matsapy ianao fa manana didy ilay zanakao voalohany indrindra ny adidinao fa tsy ny Facebook no omenao tsinona hoe ilanao vary am'izay fa zay mahatambazotra anazy afaka miditra anatambazotra afaka ianareo e misy ny YouTube misy ny Instagram misy ny TikTok misy presaka ohatran'izany be de be atao anatin'ny tambazotra ato fa ny atsika zay fatina Facebook ihany mba fantatritsika de marary andoha be tsika rehetrarehetra tena le teny gasy mihevitra zareo hoe tena ratsy le fory sy lataka am'lely tena ny akabe moa zany zay foana atsika le hoe menatra eto amin'ilay hoe zanaka hitanareo ny zanaka ny atsika zao tsy mba misy tanora eto Madagasikara zay ke le olantsika misy tanora ve eto Madagasikara tsy misy tanora vao tonga 20 taona ny tanora de lasa nanambady tonga 20 taona de lasa nanambady fa naninona fa maika hoaiza eo zany le olana iza ny disy fitaiza ianao ray aman-dreny ve tsy nanytaiza sa ilay zanakao nitratran'ilay teo hoe kolombody saimbody daholo isika rehefa tonga any amin'ny alasakany tsy isika malagasy any fa nany amin'ny tany mandroso ary raha mifanerasera amin'ny olona mipetraka amin'ny tany mandroso anao de miditra saimbody daholo ny ankizy any amin'ny alasakany fa maninona ny zanaka any amin'ny tany mandroso kay tsy mety be vokaloha loatra zareo fa maninona isika ty amin'ny tany mahantra vao milelo tonga de gli vaky ny vodiny tsy maintsy manambady ilay toetsaina nge zany no olana vao maly zao nisy olo fa averiko eto ilay publication maly Saint-Valentin nisy olana nanao live mahakasika Saint-Valentin de ato izy moa vakivavy izy tato hoe mba mila miresaka amin'ny zanakao ianareo za aloha nijery any live nytao ihany hita hoe nafinaritra le izy de izy zao anisan'ny miresaka ihany koa izy ao anatin'ny live mba ilaina miresaka isika any zanakitsika am'le izy ho averiko ato aminareo ato le petry zareo pikabary angamba le olona nanao live publication ina de ka itsika zao tsy afaka miaina am'le zavatra lasa taloha efa génération vaovao tsika zao efa ty zao misy eto efa internet zao no misy ngatsika afaka anohatra hoe zay tsy anao internet de aza manao internet efa ngako terena anao internet ianao ty andany vola any koa eo vao menimena hoe tena hirangany hidany ato amin'ny Facebook maninona isika tsy misy tanora ka zay rehefa akivody aloha loatra rehefa mandeha mamonjy spectacle de akizy kely daholo ny ao fa tsy hita daholo le tanora satria nandeha nanambady aloha loatra ny spectacle any amin'ny tany mandroso de olona lehibe daholo efa natoroko anareo ngano le spectacle andry Beyoncé ry Justin Bieber sy ny rehetrarehetra sy ry Ariana Grande sy ny rehetrarehetra olon-dehibe daholo no mijery ao efa miteny ve zareo tamin'izany hoe ny anay hoe Beyoncé zao manao spectacle avy ny orana de milala orana ny ankizy rehefa vera ariva am'izay hitanareo zao niditra ny ankizy zao de hoferanareo koa le ankizy mba misy orana kely de avy ny orana de mboatra falifaly hoe avy ny orana de hoferanareo koa ve izy ka zay le lalam-piainany zay de reo zao reo ankizy reo jerevy tsara fa milalao orana eo izy de tsy malala izy hoe
marary izy rehefa avy eo de makaizany ray aman-dreny izy nomena tsy Facebook ndray hoe Facebook mijery Facebook milala orana de misy zao le publication an'olona zao tany hoe zay mandeha mikotrana any amin'ny orana de mety tsara le mikotrana any amin'ny orana mikotrana any amin'ny orana fa raha izy kely ataontsika 5 taona mandeha milala orana de marary hitanareo zany ianao ray aman-dreny ny vavolombelony fahombiazany zanakao fa aza manilika any adidinao any amin'ny hafa zany mihitsy zay torohevitra toroko any ray aman-dreny rehetrarehetra ka ity zao ho an'ny kala mademoiselle le mitady le miaraka amin'ny papa sosy ity amin'ny akabeany zao nakaizany ray aman-dreny aizy mipotray anareo ray aman-dreny pe tsara velatsiva ty zanakareo ty mirangalitika ato mitady papa sosy de izy zao jereo tsara fa tsy fatany zao hoe ity papa sosy ty ne ka tsy akavady anazy ary tsy fatany ihany koa hoe le vadin'ilay papa sosy any ane ka mijaly fadiranovana marary fa de ato fotsiny de mahazo vola be any amin'ny papa sosy de mahazo refy de omena foro papa sosy de zay ka na le lehilahy misy metratra akavady anazy raha tsy akavady satria izy mandany andro miaraka amin'ny papa sosy de zany tsy jeren'ny ray aman-dreny zany fa composé manao resaka lely mampianadratsy tena fa nga composé na naka le crédit tany an-tranonareo crédit anareo te olan'iny eo composé zao tsy niteny partage maximum mbola tsy nisy azany tato le vidéo anankiray le hoe mahakasika ny filoham-pirenena iny any zay ihany ny teneniko taminareo ndany iny apartao mahakasika la internet fa ny vidéo nataoko tamin'izay mbola tsy niteny partage maximum satria fantatro ianareo fa ny akamarona mitsikilo ihany ange nareo nge mitsikilo daholo fa sady tsy manao j'aime tsy manao commentaire fa mitsikilo le publication hoe inona ndray ny vavakelaka posé androa ka zay tsy manino zany fa zay zany le lalam-piainana mety amin'ny hafa tsy voatery ety aminao mety aminao tsy voatery ety amin'ny hafa rehefa mety aminao izy de raisina rehefa tsy mety aminao izy tsy manina tsy solany zany mila miresaka ny Naomi mila miresaka eny mila miresaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka fa am'izao ohatra ny tsy hay hoe maninona ny tsy miresaka Davida coucou Davida Saixandray ngamba no tiany olona tenenina ka zay nge ny fanisana andro manomboka any amin'ny kilasy fahaenina isika mianatra manisa andro fa hatramin'izao isika malagasy efa manambady mbola tsy mahay manisa andro tsy mba mahatsara menatra ve isika amin'izany mampalahelo ange zany ny vazara mahita an'izany commentaire atsika zany de tapatsinay tsy mba mahatsara menatra ve tsika mila zany isika mba miketrika mikiranina ohatra an'izay ary za koa manorony ray aman-dreny mbola veriko ihany fa ianareo rehefa anamboatra zaza kely ity fatina tokanareo ty toko mba hajanony misy an'izany sasany de hoe rehefa mba hampiana toka kely le izy de mba mandeha be le filinina enao anamboatra zaza kely de toka doroko ny toka sahady ny sain'le zaza kely de eo manomboka domelina am'izay ny sainao mbola voany amboka le zaza de voky toka normal be izy raha tsy mihodina tsara tsony ny sainy any amboka izy de fa tonga de marary ohatran'izay hitanareo ny zaza balamaso mivilany ty na makary ohatr'izay matetika ny ray aman-dreny misotro toka be loatra mampatonga an'ireny na hoe njola osika tsy voatery le balamaso ohatra indray ohatra mivilana kely zany le maso no zany zany anao ray aman-dreny mba tonga avasaina ihany koa ianao ray aman-dreny ny atsika vera angady isan'andro de any anaty bara daholo le roa no mandany andro fa tsy mba mandany andro lisana hoe andeha ikotrana zay de mba ikotrana tsara ny bandy de avy eo makasary kely de misady misotro rano de ohatra mihinana akondro kely rehefa mikotrana de mba tonga de fa manabebe forme de zany no forme mibaly mbola tsy nahita tato fa de mirevy isaky misy ka misy sasany vitsivitsy ihany manana zay fa ny akamarona de mizesta de mirevy de zany ny toka mibany de zany lapera mibany de zany ny salady de zany ny tsaky de hoe milay be hony le favony amin'io hitany elahy tsara ve fa tena vao mahita an'io le favony tonga de marary andoha be mahita le selfie any elahy zany tsy jereny elahy normal be nge tsika raha imeza ny vahiny meza ny vahiny fotsiny adalany malagasy ka mba mila manova toe-tsaina zany isika rehetrarehetra na ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra ny fitazanao ray aman-dreny io ianao no fitaratra fa tsy ny Facebook mihitsy aty nareo aizy nareo ray aman-dreny mikala izy ty na dia ajanirina
ity ngamba mety compte fako ty fa tsy tena izy dia ato kela lalalala be ato. Mila omena fitiavana ny zanaka ty amin'izay tsy mitady any ankafa izy raha tsy fotoanany. Ka zay tsy ampy fitiavana ny zanaka malagasy. Kokoa Elisabeth tondrentsika Elisabeth kokoa ianitra tsisy fady zany raha tsy hoe bikina. Ka zay le bikina nge andalovantsika foana tsy maintsy ho bikina, tsy maintsy ho vakina foana le fory fa ny mampalahelo lasa loha loatra. Sasan'izany 17 taona any te bikina koa. 19 hatramin'ny bevoka na fempelina tany dia namboarina ny ary amin'ny firaisana mody hovaina hoe 20 fa tsy maintsy alefa manambady hono. Ao amin'ny manambady tsy mahalala ny tokony ataony avy eo. Any amin'ny tany mandroso milelo daholo ny olona vaky vody daholo, tsy virgin daholo mandeha manambady, tsy solana, tsy sininina. Fa ny antsika eto mbola tsy ampy taona vaky vody ifa saran'ny lehilahy na ntsira lehilahy tsy hita ihany koa ny datany nanambady ihany fa ao vao ampijaly le lehilahy. Ratsy ange zany e. Tsy ilay lely zany no ratsy fa ilay fiarovan-tena ny tsaintsika. Mamela mpivarotra bara marary andoha sy vavony ka zay matava mihitsy mivarotra bara sy ny rehefa avy nge lehilahy rehefa miakatra 7 taona nge lehilahy dia vitany lehilahy tsara ny opération rehefa miditra hôpitaly lehilahy. Matava ndray koa ny dokotera manao opération lehilahy. Manindrona kely any lehilahy fotsiny nataony anatin'ny ray andro dia manome ordonnance, manome fanafody, ity mividy panafody ohatrina ny indray alina matory ato amin'ny hôpitaly ray tapitrisa mividy panafody 10 alina 10 hetsy eo lehilahy. Ka naninona tsy nikolokolo vatana tamin'ny mbola natanjaka tsara dia eo koa lehilahy zany. Tsy ampy fitiavana zaza malagasy dia zay. Aiza vera angako rehefa avany ampianarana le ankizy tonga dia vazavaza be. Zao reto vao mody avengana manao raha ty. Dia eo moa le zaza ne koa zay mbola reraka. Ataovy tsara e! Ataovy tsara. Ahitsy teny isany rehefa manambady. Fa inona nga ny lesonazo le zanakareo amin'izany? Zaza reraka avy nianatra. Mbola narary andoha mety napedily le sipany tany izy mety nahita ny sipany napirafy dia milongolongo be avany. Fa tsy tokony mba omenao rem-pianakaviana fitiavana aingana ve izy? Bonjour l'équipe piso. Piso amin'ny neny aloha avilo sakambiny neny. Alana kely aloha ny akanjo. Indrizany kely toatra ndrerandreraka kely. Ipetraka ia. Nanina kely izy zany. Ao aloha avilo aingana pio kely aloha ny mandro hana dia mba pataro kely mba nanao neky fianarana tany. Dia nanao neky le sipany vavoina. Mampijaly indri ve? Tenenao nefa tonga dia ataony neny mamay tsara iny. Tsy avelany neny ampijaliany hafa mihitsy ny zanaky neny. Fa manina kely no ray aman-dreny tsy miresaka amin'izany. Tandremo tena manambady mampitandrina zay. Tsy azo atao. Nareo vady raha taloha ny rangalitika tary mbola tsy ampy taona nandeha nanambadiko. Eniny zanakareo nge zany e. Dadanay sy neninay taloha 15 taona 17 taona dia nanambady. Za koa ohatry nandeha nanambady angena fa ohatry ny tsara be le mandeha manambady fa leo be tabataba be sy lalalala be ato tanàna. Dia iny ny ao anatin'ny sain'ny zanakao. Fa tsy mba atorinao le voka-tsoa sy voka-dratsiny le izy. Mila fitiavana avy aminao io zanakao io. Impiry zay ny zaza mandeha mamono tena. Iza le zaza namono tegna iny. Namono tena izy satria tsy natsitan'izay ilazany alahelony. Te hianatra, tsy afaka mianatra, ny namany rehetrarehetra mandeha mianatra, izy tia mita fianarana, drokodroky le namany mahatsiaro ohatry ny hoe ambany ihany koa izy vokatry izay zavatra izay, mba mitaraina ihany atao amin'ny ray aman-dreny fa tabataba, nisy fotoana le hoe vonoiny zokiny amin'izay koa le fangoza be ariva mbola vonoiny masom-bahoaka ihany, trouble le zanaka avy eo dia oaka izay velomalavo na remenakava. Dia eo amin'izay mody me tsara vela tsy mitomany indray ny ray aman-dreny, zanako ohatray. Fa tsy sitraponao akory ny tia mampatonga anazy namoy fo. Ianao ray aman-dreny ihany zany no vavolombelona fa ombiazany zanakao. Noho izany miezay ianao ray aman-dreny miezaka foana ianao manoro lalam-piainana ny zanakao satria mahazanaka anazy mbola tsy mahalala ny tokony ataony io. Izay mampatonga anazy leo mbola mipetraka aminao ao. Zay mahakasika ny fitazana zanaka sy mahakasika le hoe tsy mitaiza zaza ny ray aman-dreny. Amin'izao fotoana izao nahita publication za tany mahakasika le hoe filoham-pirenena hizara tablette ho an'ny mpianatra. Dia hofananareo ray aman-dreny indray izy. Rehefa mahazo le tablette izy dia mehitra avy eo ianao ray aman-dreny fa dia hoe hijery an'ny lesona fotsiny ataonao.
mijery lesona kely io fa tsy maintsy mbo mirangalitika ihany koa izy aveo mijery an'ireo karazana mijery ohatra hoe rehefa tsy eo dada sy neny de lasa ndray izy mijery karazana jeu ohatra mitatra indray sainy tsy maintsy hijery zavatra hafa ao izy de nga moa izy hoferanao am'izany efa fatany tsara hoe ho avy eo zao dada sy neny de mody hovaina le fianarana rehefa tsy eo dada sy neny andeha hilalao karazana zavatra hafa indray a fa tsisy zaza hoferanao am'izany mihitsy ka zay a mila fampiresaka foana ianareo ray aman-dreny a de mba eno tompoko a ilay zanakareo tsy ampy fampiresahana mahatonga ny tanora manaonao foana ka zay tsy misy fifampiresahana ilay zanaka sy tanora fa tonga de fefena fotsiny am'izao tsy mahazo tsy mety de ilay tanora tsy mahalala hoe fa naninona ary le izy ny tsy mahazo maninona ary le izy ny tsy mety kanefa matetika ireny zavatra rarana ireny foana matetika mampisisika atsika anao anazy ohatra ampisipa zao tsy avela mivady izy anankiroa fa mpisipa mety hoe mpianakavy de tsy tianareo ray aman-dreny ivady tsy mahazo mivady tena izy fa mpianakavy vao maika izy mampatonga n'izy anankiroa lasa vao maika isisika be hiaraka na de tsy avela azy de izy nomena tsiry nareo ray aman-dreny fa nga tsy nisy fivorim-pianakaviana taloha ny hoe mba mifampijerijery misy ihany koa nge le famadiana rehefa tonga famadiana de mifampiresaka eo daholo ny fianakaviana sy ny rehetrarehetra de eo daholo ny mpianakavy rehetrarehetra fa nanino zany tsy natao eto am'le hoe bevoka inona mahamenatra anao ray aman-dreny manoro zao asoka manasalamba slipondry mbola zahako mamandry ihany manasa slipondry indry rehefa manambady fa nga tsy indry no anasa slipon'le vadindry le bandy le mahataratara-ndry iny mba mila zavainao ray aman-dreny am'izay le izy de mba mifatana hoe aitoko moa ke zany za rehefa manambady an'iny de zako anasany lambany aike moa ke zako tsy maintsy andro variny raha ohatra izy ka tena molamola andeha hanambady de eo am'izay izy miresaka aminao ray aman-dreny neny eo tena tahaby am'le bandy ary zako nefa mba atoriana mihitsy le mahandro hanina fa hianatra handro hanina zao de anatra nasalamba zao de anatra hipasoka zao am'izay rehefa manambady de tonga de mahay tsara fa de tsisy ozona mahazo andria ao an-tanàna hoe tandre amin'ny tena ho hita tena tsara rehefa manambady zay le mahafinaritra n'le rem-pianakaviana fa manino izy tsy tonga de ataonao mahita tsara atao tokantrano am'izay mahalala ohatra za marina rehefa manambady ny olany amin'ny tamy mandroso a rehefa afaka baka de mandeha mitoka mipetraka irery sady manohy fianarana avy eo ihany ny ray aman-dreny manampy fianarana kely aminazy fa izy zany amin'ny maha hoe lehibe anazy de mba te hipetraka rery izy de eo am'izay izy malala ny ohatra le ankizy mipetraka eny akatso ny mpianatra eny akatso zao le mipetraka rery le olany any lavidavitra reny de mianatra eny akatso de tsy maintsy manofa trano ny any amin'ny tany mandroso ihany koa ohatran'izay hoe alon zany miala ao a de miaraka mipetraka amin'ny namany sy ny namany de manofa trano any eo ihany ny ray aman-dreny fa efa malala fiainana izy misy ny vehivavy vaky vody be voka de tsy maintsy mandeha manambady fa vitsy zany fa ny akamarony manohy fianarana daholo nisy publication mahakasika le madi kala madi ty zao a 4 taona izy be voka de avy eo andray izy a mbola afaka nanohy fianarana izy a de ny ray aman-dreny rotonta no niezaka manampy any kala madi a miresaka fianarana sy ilay fitazana zaza de zao kala jereo tsara fa izy manao sipa ihany a fa izy zao tsy mety mahazo an'le vady fixe izy hatram'izao ka amin'ny akabean'izay foana le lehilahy indrindra vao manana anankiray zany ry de ohatra ankizy be ry le rony zay zany de amelona zanabady zay zany sa ahoana marary andoha be ry le rony ary ambon'izay koa ikala madi zao am'izao 20 taona mbola ao anatin'le tanora mbola tsy fahamatorana izy na manao sipa fa rehefa somary le bebe io zao mafitra de mahalala am'izay ohatra ny ahoana ny tiavan-lehilahy jererevinareo fa le bandy nana be voka anazy vao nahalala nge le lehilahy hoe be voka tonga de lasa nandositra tsy hoe nandositra izy zany fa tonga de ndao tsika hisaraka de tsy afaka misaraka izy moa satria zay leny amin'ny tamy mandroso elange mana be voka zanakola tsy amin'ny lerana eny tonga de lamande mahazo lehilahy angana ray aman-dreny lehilahy izy raha ohatra laka bandy mbola tsy miasa de ito zao a izy anankiroa tanareo tsy niaraka tsony zay nge le ratsy zany manambady sy miteraka sy mitaiza zany zavatra farany atahoran'ny lehilahy zany zay zany mila tsy fatandry koa zay kalapiso kely fa tsy hoe zanao be voka aingana raha ohatra aloka ho an'ny tovavy 20 taona hatramin'ny 20 taona reny mbola tsy mahalala ny iny ho be voka zay raha milely fa raha indry ohatra vehivavy efa mananjanaka indry
de miaraka amin'ny lehilahy anankiray de izy andeha hanao bevoka fa ohatrany tena mety aminako ty nataoko papasosiko indray manaraka eo amin'ny vaty zay diso indri zany keo indri efa vaky vody efa tsisy nakavaty ambon'izay ndri mbola mieritreritra indray ndri anamboatra zazakely amin'izay hitazomana an'le lehilahy vitsy zany lehilahy malagasy ty zanabady zany mitandrema zany ry vehivavy tsy hoe rehefa ana bevoka anao bevoka ngoza be ty de hijanona le lehilahy mahita nikibotry mibotsina be de le ty zany zao tsy azo popina tsony raha tsy afaka 6 volana de io indray teraka indray de le tia farovina indray aretina melavaka ohatra vao maika lasa kamo be fa tsy fantandri hoe inona avy le tsy fantatry ilay lehilahy hoe inona avy nyfijaliandri manitry ny bevoka inona avy nyfijaliana azo indri taorina fiterahana mila fampiresaka foana zany anareo roa rehefa le hoe anamboatra zazakely mba tsy hampadiso fanantenana ny lehilahy aloha satria any koa zavatra tena ratsy raha lehilahy tsy manana asa no miaraka amindri eo koa ndri ny raisiny gli ary zay lehilahy zaiko zay ny lehilahy matahotra le hoe voafatotra tamin'ny zazakely iny tena zakan'ny lehilahy jerenareo ke Johnsina efa 4 taona 43 ka 45 46 hatramin'izao tsika miresaka zao Johnsina nge mbola tsy mananjanaka satria matahotra hitaiza zazakely impiry ny kibelany donky andao tsika namboatra zazakely ohatra mbola tsy lera de faramony kibelany saraka andao tsika zany saraka amin'izao fotoana zao Johnsina de manambady ikala izany anarany teo tsy laditsika ny anarany izy teo fa teratany Palestina le vehivavy raha tsy diso iranianina kay iranianina le vehivavy fa ohatrany hoe nila ravinahitra any Amerika de lasa Jonathan zareo de hatramin'izao Johnsina mbola tsy mananjanaka fa de mipetraka manambady ka zay le lehilahy misy manana zay le mahafinaritra mivita ny lehilahy zany miaraka amindry manitry 10 taona zany fa tsy indrina ilay mivady vitangoa zany hoe miaraka mipetraka amindry zany fa tsy hanamboara zazakely indri firevirevy lay revirevy mahafinaritra ny lehilahy ilany vehivavy fa tsy ny zanakindri zany misy ny lehilahy tia tokantrano anamboatra zazakely mitaiza zanaka misy tena hoe mankaty tokantrano fa vitsy amin'izao vaninandro zao efa revirevy daholo zao mahafinaritra ny olona de jerevinareo koa nge Simon hitanareo le amin'ny Simon le X Factory izy koa nge voaingany izy nanamboatra zazakely fa de ny andro fahatany rano sy rehetrarehetra zany de mibalabala fotsiny manao revirevy miaraka amin'ny karazam-behivavy de zay fotsiny de voaingany izy zao niteraka le zanany sy tadidiko efa taona angamba le zanany io zao voaingany ka zay le lehilahy zay ela be ny lehilahy zay vao hoe mieritreritra le hoe ho matotra zay noho izany zany ho andrika lapisikely aza de raha ohatra ka miaraka ianareo karaha hoe leo tokoa ndri miaraka 3 taona ianareo fa raha fa ela indrindra ilay lehilahy tsy mieritreritra hakavady ilay lehilahy ohatra tsy mieritreritra le hoe anamboatra zazakely de ndana misaraka inona ny mbola hijanonandreo tsy hakavady izy zany fa mba revirevy sy manalazy fotsiny mahafinaritra anazy fa tsy hoe iova foana izy atao fahatanyrana eto am'le misipasipa eto indri mahalala ny toetrany fa rehefa any ampivady any tsisy iova zany fa vao maika toetrana alika ny tandriany zay mahakasika ny fiterahana